Ny famarana mahery no mitsidika ny tokantrano amin'izao ilay izao faly mananatra ny araba topo klasy topoka faly manasana ingo anarakatra amin'ny farany indray izao fandarantsika izao ny vaovara-pantanjahantena laza tamin'izao faran'ny herinandro izao no atotranao amin'ity andro an'ity. Miarabanao mbola dia miarabany koa tsika rehetra apity fanatanjahantena ny tontolon'ny taranja baolina kitra, basketball, ny volleyball, eo ihany koa ny taranja lomano, ny taranja karaté no resantsika misimisy amin'ity alina ity. Ny baolina kitra ireo toy ny mahazatra ny resantsika voalohany fiadiana ny tompon-dakan'ny ligin'Analamanga niditra tamin'ny andro 17 ny fifanana tamin'izao faran'ny herinandro izao menanao avy hatrany ny vokatra fa anisan'ny vokatra nandrasana tamin'ity andro an'ity afiana teo ekipan'ny AS Adema sy ny Elgeco Plus ny voakan'andresy ny ekipan'ny Elgeco Plus tamin'izay lalao izay. Nahitana fiovana kely ny filarana ho an'ireo ekipa amin'ny tanàna efatra voalohany amin'ny fiadiana tompon-dakan'ny Analamanga ho an'ny sokajy diviziona voalohany taorian'ny andro 17 tanterana tetsy Mahamasina tamin'ity faran'ny herinandro ity. Niakatra amin'ny larana fahatelo ary ny ekipan'ny Elgeco Plus rehefa nandresy ny AS Adema tamin'ny sareny ohatra tolakandro eo baolina tokana tafiditra dinio tamin'ny travaraka amin'ny 20. Somary tsy dia nahitana endry daloha firy tsy feonan'ity ka namona amin'ireo mpijery tonga tetsy Mahamasina. Nanampitrotraka izany ihany koa ny tsy fisian'ny endry dalao ny karatra mena roa azon'ny Florence Hidonga ho an'ny AS Adema, ny ampy ny karatra mena hafa azon'ny Bobkely ho an'ny Elgeco Plus. Latsakany amin'ny lalana faharoa indray izany ny ekipan'ny Saranam-piaramanidina tao aorian'ny faharesen'ny azony iny. Tetsakilany dia nanamafy lalana voalohany misy azy kosa ny ekipan'ny Tana Formation rehefa nandavo ny Vestatima tamin'isa 4-0. Toraka izany ihany koa ny ekipan'ny IFC ireto miakanjo mavo reto izay nijanona ao lalana faharoa hatrany taoriana nandresen'ny tamin'isa 3 iray ny ekipan'ny Prescoy omaly asabotsy. Ankoatra ny ady ho an'ireo ekipa efatra voalohany dia samy tsy nisy nanaiky hivanany amin'ny Ligue 2 kosa ireo ekipa ambiny ka nanao izay tratry ny heriny. Ampirofon'izany nahazon'ireo ekipa voskajy ho isan'ny madinika fandresena ankaranovan'ny filarana any amin'ny farany. Tamin'ireo vokadalao hafa dia ny ECOSPN nandresy ny Masinda tamin'isa 4-0. Ny Mama FC kosa dia nampiontrika ny Kosva tamin'isa 2-0.